Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Salamiraba antsika riavako malala tratrety alakamisy fafito ambin'ny folo ny volana aprily dia alakamisy masina hosikany ny mofinaina voalahatra antsika dia ny firazantsina masina araka ny Matio matitoko fa enina amby roapolo andiny fafito amby efapolo ka hatramin'ny fa enina amby dimapolo. Matitoko fa enina amby roapolo andiny fafito amby efapolo ka hatramin'ny fa enina amby dimapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola niteny Jesosy indro avy Jodasy izay isany roa ambin'ny folo lahy amin'ny vahoaka betsaka niaraka taminy nitondra sabatra sy langilangina raha ny loham-pisorona sy ny olona. Ary ilaina madika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe izay horohako noho izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy ka nanao hoe finaritra Raby dia nanoroka azy fa hoy Jesosy taminy ry Sakaiza ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomba an'i Jesosy nanindritra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo ny fisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao fa izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao fa tsy mahazo mangataka amin'ny raika dia aniraka anjely tsy omby roa ambin'ny folo legiona ho ety amiko izy ankehitriny. Raha izany dia atao ahoana no hahatanteraka ny zoatra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany. Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilanga isambotra toy ny sambotra jiolava ianareo. Isan'andro dia mipetraka any ampianatra teo an-kianjan'ny deboly aho nefa tsy nisambotra ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay efa soratry ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala mitantara ny nisamborana an'i Jesosy ity mofinaina voalahatra ho antsika ity rehefa avy tao Getsemane. Jesosy tao Getsemane tao nisamborana azy nitokana ny vavaka izy rehefa avy niaraka ny hinana ny Pasika tamin'ny mpianana izany hoe taorian'ny fotoana nanorenan'i Jesosy ny Pasika. Taorian'ny fotoana izay nanorenan'i Jesosy no anarana koa ny Pasika kristiana ny Eukaristia. Dia nisindry Jesosy nakany an-tendrombohitra ny vavaka ary teo no nisamborana satria moa maizina ny andro. Maizina ny andro dia tsy ny olona rehetra akory no afaka hafantatra an'i Jesosy ka dia nisy ireo izay efa manina izay isambotra an'i Jesosy hamantatra azy na teo anatin'ny maizina aza mba ahafahana misambotra an'i Jesosy. Ny fiainan'i Jesosy dia tetỳ ambonin'ny tany dia mamidina azy ny teny hoe fiainana feno fitiavana. Fiainan'i Jesosy dia nitondra ny fitiavan'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany fa mamidina azy koa nefa ny hoe fandresena. Jesosy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao mamidina ny fandresena. Fahatokavan'i Jesosy tamin'ny Krismasy fandresena. Ary ankehitriny miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fotoanan'ny herinandro masina na ny fotoanan'ny fangirifirina dia fandresena. Tsy faharesena akory ny azo fijaliana. Tsia, tsy faharesena akory ny fangirifirian'ny tompo noho ny kapoka nahazo azy fa fandresena. Fa fandresena inona ary? Raha ohatra ka hitarafana amin'ity mofinaina ity, fandresena ahoana? Inona ny endrika nisehoany ilay fandresen'i Jesosy ka manjary tonga fandresentsika? Satria ny zavatra noentin'i Jesosy dia zavatra tokony nianjady tamintsika. Ka raha miteny isika eto manao hoe ny fandresen'i Jesosy tarafina amin'ity mofinaina ity dia fandresena inona ary? Misy fandresena ataontsika hoe roa na telo izay asehony ity andiny tsotra masina ity. Ny voalohany dia izao ny fandresen'ny fitiavana ny fakahalana. Fandresen'ny fitiavana ny fakahalana. Jesosy dia nifidy manokana ireo mpianany.
Jesosy no niantso ireo mpianany mba ho tonga apôstôly na niantso ireo apôstôly. Isan'izandry Mattio, isan'izandry Jauna, isan'izandry ry Petera sy ny sisa. Marina fa tsy niresahan'ny filazantsara mihitsy fa nangina ny filazantsara teo am'izay fomba netsony Jesosy any Jodasy. Tsy naseho ny filazantsara, tsy nitantarain'ny filazantsara ny atonga ny Jodasy ho apôstôly. Fa izao ny soratra masina kosa de manazava fa isan'ny 12 Jodasy. Zany hoe nandray antso Jodasy. Nandray antso izy, niaraka tamin'i Jesosy izy, ary isan'izay nisitraka ny fampianarana maro samihafa niaraka tamin'ireo apôstôly Jodasy. Eto nefa dia noho ny toe-javatra maro samihafa de nivadiky Jodasy mba madika any Jesosy. Betsaka ireo ataontsika hoe ireo mpivaofy ny testamenta taloha, ny testamenta vao maromarona kokoa, mpivaofy ny filazantsara ny hoe inona re ny antony natonga ny Jodasy namadika any Jesosy. Misy manao zany ho antony ara-politika hoe Jodasy ange ka tia tanindrazana nanantena satria Jodasy dia Iskariota. Noho zany dia nany anarany ary hoe Iskariota dia voalaza fa tia tanindrazana ka nieritreritra mihitsy izy fa amin'ny fotoana hamadihany an' Jesosy de hitrotry Jesosy ary hiaraka hitona ny vahoaka andeha hikomy amin'ny fanjakana Romanina ary de zay no antony natonga ny Jodasy. Nisy kajy politika atao betsaka no nanao an'izay fiteny zay manao hoe antony ara-politika no natonga ny Jodasy hamadika any Jesosy. Dia misy manao antony ara-panahy mihitsy ko, misy be de be reo anton-tsahatra maro samihafa. Fa nahoana de zao ny zavatra mitranga de namadika any Jesosy Jodasy. Tonga ny olona dia ny mpisorona reo olona sambotra any Jesosy de tsy voatery hahalala any Jesosy. Satria maizina ny andro araka novolantsika tany am-piandohana, ahoana moa no hamantarana hoe ity Petera, ity Jesosy, ity raha ao anatin'ny maizina amin'ny zaridainany tendrombohitra Getsemane, ao anaty alalan'ny Getsemane toeram-pivavahana. Ahoana ny isamborana fa i Jodasy kosa de mahafantatra any Jesosy tao anatin'izany zazany maizina zany de fantany io Jesosy io. Fantany hoe io Jesosy ary dia mba tsy isamborana olona hafa na tahaka zany dia ho Jodasy manao aleo fa izay oroako noho izy. Izay oroako noho izy zany hoe Jodasy mihitsy no anondro hitondra ny mpisambotra an' Jesosy ho eo am' Jesosy. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy, rehefa niona tamin'i Jodasy Jesosy dia rehefa niona tamin'i Jodasy Jesosy dia ho Jesosy tamin'i Jodasy resakaiza ataovy zay alehanao. Inona ny antondrianao eto? Haninona eto ianao? Ataovy ary zay ataonao. Jesosy mbola nampiasa ny fambolana hoe risakaiza. Ny teny hoe risakaiza amin'ny teny grika etairos zay milaza hoe associé mihitsy ary zany hoe olona mpiara-miombinantoka milaza ary tsy hoe mpiara-miombinantoka mpitady tombontso fotsiny fa mpiara-miombinantoka mifankaty, mpiara-miombinantoka mifanakaikam-po. Ka na inona fihetsiky Jodasy any dia tsy nandray any Jodasy ho fahavalo mihitsy Jesosy. Ary tsy nampiasa hery tamin'i Jodasy fa mbola nanonona azy hoe risakaiza. Tsy eo ihany io fa amin'ny fitantarany Jauna de manazava hoe tamin'ny fotoana zay nanorenana ny Eukaristia dia Jesosy tsy nanala baraka any Jodasy. Jesosy tsy nanala baraka any Jodasy. Ahoana moa? Amin'ny filazantsara masina araka ny andro sinoptika dia teo am-pisakafoanana dia nanazavy nametra-panontaniany Jesosy hoe ny anankiray aminareo no hamadika. Hitantsika amin'ny toko 2:20 2:20 de hoy Jesosy manao raha mbola ninana izy dia hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika.
dia nametra-panontaniana mpianatra manao hoe mova zany izy zany move za zany dia ho Jesoa izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia izy no amadika zay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia izy no amadika zany hoe imasomaso ao zany Jesoa no nyteny manao hoe lay miaraka tam'izany fotoana zany moa misy lovia lehibe dia miaraka manatsoboka ny mofo zao rehefa ohatra ka misy mofo ana de atsoboko anatin'inylay sosiny lay laoka iny lay mofo dia Jodasy zany miaraka natsoboka ny mofo tamy Jesoa zay efa misy heviny sady hoe tsy de fanao loatra zay fa tokony mandeha tsirairay dia kan Jodasy miaraka natsoboka ny mofo tamy Jesoa de hoy Jesoa hoe iny tonga de fantatry ny mpianatra hoe izy zay satria Jodasy toy ny tsy nahandry toy ny tsy nahandry tantana fa tonga dia tokony mandeha aloha Jesoa zay vao mandeha ny hafa rehetra fa Jodasy kosa niaraka natsoboka ny mofo de hoy Jesoa hoe zay niaraka natsoboka ny mofo tao anatin'ny lovia iny no amadika zany hoe teo maso teo ny tenenany Jesoa tam'y mpianatra hoe ilay olona teo na hoe Jodasy zany no amadika azy tsy nanona anangana fotsiny Jesoa raha ohatra ka mitantarany sinoptika filantsara sinoptika fa anjaona tsy zay loatra jaona no hoe tsy zay le tantara fa i Petera i Jaona sy Petera no nahafantatra hoe izy no amadika an Jesoa satria Jaona dia niraika moramora zany hoe niankina tamy tratran Jesoa dia nanontany an Jesoa manao hoe bitsibitsy ho aho hoe iza le amadika anao ary dia Petera kosa no nandona ny Jaona manao hoe lazao aho hoe iza le amadika zany hoe Jesoa tsy niteny mihitsy tam'ny mpianatra rehetra teo am-pisakafoanana hoe Jodasy namadika azy raha i Jaona no mitantara fa ray Matrisy Luka ary Marka mitantara de niteneniny Babemaso zany hoe Jesoa dia nitandrina mandrakariva ny fifandraisany tamy Jodasy tsy niditra mihitsy Jesoa tao anatin'ny tokotanin'ny fakahalana sanatria de sanatria zay mahandriamanitra fitiavana azy noho zany dia tsy latsaka tao anatin'ny fakahalanany Jodasy izy na de afantany azy fa amadika azy Jodasy tsy latsaka tao anatin'ny ataotsika hoe ny fihetsika hafahafa izay tokony nataon'ny olombelona raha maha olombelona azy dia izy zany nafantatra mialoha Jesoa fa ho avy Jodasy isambotra azy ka raha olon-tsola dia nanao maso sy lomomasona tahaka zany fa tsy zay no nataony Jesoa re afaka hotsika manao hoe ny fandresena voalohany eto de izao fandresen'ny fitiavana ny fakahalana mbola tsy teo amin'ny azy fijaliana akory Jesoa fa teo am-bola voataty ampisamborana de efa nasehony fa io azy fijaliana io ny antony eny aty am'izao tontolo zao de zao hanapotika ny fakahalana ho resin'ny fitiavana ny fakahalana le afako am'izao alakamisy masina izao de tokony ho tsapanao fa zao ny fitiava namana aza vela resin'ny ny fakahalana aza vela resin'ny fakahalana ny lolo-po ny fitiava namana ao anatinao ny fitiavana ny mpiarabelona aminao ny fitiavana ny fianakaviana ao anatinao ataovy toetra mandrakariva na inona de ataovy mandresy mandrakariva ny fitiavana mafy be ny miainany zany am'izao andro enatsika izao satria ny tontolo androntsika ankehitriny dia tontolo andrakan'ny fifankahalana tontolo andrakan'ny fifaninanana tontolo zay fiarahamonina mikolo ady mikolo toetsaina lina ady zay ny tontolo iainantsika ankehitriny tontolo tsy mamiasina ny aina tontolo tsy mamiasina ny aja mamboninahitry ny olona tontolo manososy ny aja mamboninahitry ny olona tontolo tsy menatra ny manao tsinitsinina ny fiainan'ny olona manimba fiainany hany ka sarotra ny olona ankehitriny ny hijoro hamelona ny fitiavana mora kokoa ny mivony fakahalana satria rivotry ny fakahalana ny ato ambony tany rivotry ny materialisme rivotry ny individualisme rivotry ny fitiavatena rivotry ny fitiavam-bola rivotry ny tsy fieritreretana ny hoe zaloha rivotry ny tsy fieritreretana fa tsy hoe zay mety amiko aloha zay tiako ihany aloha hany ka manjary tsy manan-kery mihitsy ny fitiavana
eto nefa de aseho ny filazantsara fa ny karemy de mitona antsika atsiaro fa resin'ny fitiavana ny fankahalana, resin'ny fitiavana ny fitiavam-bola, resin'ny fitiavana ny famadihana. Fa ny faharoa zay fandresena aseho nyty andininy ao anatin'ny mofinaina ty koa de zao tsy ny fankahalana ihany fa ny valifaty, ny herisetra, resin'ny Jesoa koa zany, resin'ny Jesoa ny valifaty, ny fandeferana. Jesoa hoe dia maneho fa avy hatrany de niazakazaka ny te hiaro an' Jesoa ireo apôstôly mangina moa eto Matio tsy manona anarana fa amin'ny filazantsara sinoptika hafa dia asehony hoe Petera mihitsy no nandray ny sabatra, asa ahoana ny nahatonga ny Petera hivaty sabatra, ary teny mihitsy moa Jesoa miteny manao hoe ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao Petera. Zany hoe Petera zany de efa nafantapantatra ny toe-javatra maro samihafa nitranga tao amin'io herinandro masina io ka de efa nivaty sabatra ity lehilahy lehibe sady mpanarato ary dia efa nivaty sabatra, vonona ny hiady, vonona ny hanohitra, vonona ny hampasahery am'ty alin'ny alakamisy ity. Ary any amin'ny filazantsara de sinoptika de miteny Jesoa ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao Petera. Zany hoe Jesoa tsy niditra tao anatin'ny tokotanin'ny herisetra, tao anatin'ny tokotanin'ny valifaty, fandresena ny fampiasan-kery, fandresen'ny fanahy ny herin'olombelona, fandresen'ny fanahy ny nofo no asehony ity andininy eto am-pelatanantsika ity, fandresen'ny fanahy ny nofo, fandresen'ny fandeferana eo anatrehan'ny herisetra. Le avako malala tsy ny hoe niazo fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana ihany nanehoany Jesoa zay fandreseny zay fa izao mbola tamy vanim-potoanany samborana azy de efa nasehony fa ny fandeferany mpino manoloana ny herisetra de fandresena. Sarotra amitsika moa am'izao toetrandro ankehitriny zao ny hoe ahoana moa ny ainana an'izany, zao ange mpangalatra ery, mpamono olona, mpanao herisetra de angina fotsiny ve, de tsy teny ve, de tsy amaly ve, tsy de am'izay lafin'izay loatra akory no iresahany ty andininy ity, fa tsy hoe tsy ao anatin'ny sain'ny kristiana, tsy raha mikoriana ao anatin'ny kristianina mihitsy ny fampiasan-kery, tsy fitaovana eo am-pelatanan'ny kristianina ny valifaty miandrik'endritoana, tsy fiainana kristianina, tsy fomba fisainana kristianina zany raha ohatra ka misy ny fampiasan-kery ataon'ny fiarahamonina de tena amin'ny ara-dalàna zany. Mazava ny tenin'ny Paoly ao anatin'ny Romanina tonga teo ambin'ny folo hoe misy ny tompona andraikitra zay natao hisahana an'izany dia ny fanjakana zay eo anivo ny fiarahamonina misy an'izany ho Paoly fa tsy fomba fisainana kristianina ny mampiasa herirery ny mitsara tena irery ny manao ataotsika hoe manao mitsara rery ho an'ny lalatsorona de mihevitra ny tena ho sady mpitsara ka de mampiasa hery tahaka reny atao hitany amin'ny fiarahamonina amin'ny toerana maro samihafa reny. Iavako fandresena eto ny tian'ny tompo antsika de zao fandresena amin'ny lafiny hoe tsy toetratsika ny manimba fiainan'olona, tsy toetratsika ny mampiasa hery, tsy hitezan'Andriamanitra atsika ny hoe maso soloa maso, nisy soloa nify, aina soloa ny aina. Fa ny fandresena fahatelo farany zay entina mampahay antsika revako malala de zao fandresen'ny planin'Andriamanitra, fandresen'ny planin'Andriamanitra. Planin'Andriamanitra de zao ho Jesoa ho fato amin'ny hazo fijaliana nkeny zanak'olona le iray tsy maintsy ho fato amin'ny hazo fijaliana izy hitatsika eny amin'ny andininy fahatelopolo sy faraika amby telopolo amin'ny toko fa enina amby roapolo ny fitanisan'i Jesoa, famerenan'i Jesoa to anatin'ny mpianatra hoe tsy maintsy ho fato ny zanak'olona ary ireo andininy eto amin'ny andininy fa fito amby apolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimapolo teo de zao mbola nisy fanakanana ihany tahaka ny herisetra nataony mpianatry Jesoa io anakana lay planin'Andriamanitra saingy zao tanteraka mandrakariva ny planin'Andriamanitra. Havako marina loatra fa sarotra mamantatra ny planin'Andriamanitra saingy zao ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao
de zao fandresena zay. Fandresena ny planin'Andriamanitra, fandresena ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa sitrapon'Andriamanitra de tanteraka de fandresena zay. Tsy moro zay misy fotoana amin'ny fanatanterahany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ahatsiarovana ho irery mihitsy araka ty andiny ny fainam-pidimampolo ty hoe de nandao an Jesosy daholo ny mpianany rehetra ny olona rehetra, irery izy sisa, irery izy sisa. Tsy nisy na iza na iza afaka nanampy azy, tsy nisy na iza na iza afaka teo anatrehany fa na de zay olona tia azy indrindra. Jodasy zany namadika, fa ry Petera, ry Jona, ry Maria Magdalena, zany nandoso tao daholo namelan'i Jesosy irery. Fa zao fandresen'ny tenin'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra. Ry havako malala, enganenao atsiary fa zao alakamisy masina zao, io Eukaristy zay raisina tsarona manokana amin'ny alakamisy masina io, de tsarovy fa manomana fandresena ho anao Jesosy. Na iza toerana misy anao, na inona lava zavatra lalovanao amin'ny vanim-potoana ankehitriny de zao fandresena no aton'izay. De ataovy mandresy mandrakariva ny fanahin'ny fandeferana, ny fitiavana. Am'izao katoky ny Paska izao de mahaiza mamela zay mety olona diso taminao, fandresena zany. Mety misy olona tena tsapanao makahalanao, avelao ny elony. Aza latsaka ao anatin'ny fahakalana, aza latsaka ao anatin'ny materiel, fitiavana ny zavatra hita maso, aza latsaka ao anatin'ny valifaty sy ny kendri-tohana, aza latsaka ao anatin'ny fanomeza-tsiny ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra hoe fa ahoana ary ny fomba fitondranao an'izao fiainako zao Andriamanitra, fa ahoana ary aiza ianao Andriamanitra. Fa izao mahatoky fa fandresena ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Hoy Paoly amin'ny Romanina 12 manao hoe fa manolotra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. De mahatoky ary fa zay manana an Jesosy tsy mangahiahy, zay miaraka amin'Andriamanitra mandresy mandrakariva, de meteza hianatra ny fandresen'i Jesosy amin'ny fifaneraserana amin'ny fiarahamonina. Ivavaka sika. Tompo misotranao noho ny amin'ny solatra masina zay mampianatra anay fa ny fangiry firinao, ny samborana anao de fa fandresena lehibe ho anao. Resy ny fahakalana, resy ny valifaty, resy ny fandavana ny sitraponao sy ny planinao, resy ny fiatsaram-belatsia, ary omenao anay zany fandresena zany noho ny amin'ny azo fijalianao. Sotra Tompo fa afaka mitondra fifaliana ho an'ny mpiarabelona izahay, satria ny fandresenao de fa fandresenay. Da io zao alakamisy masina zao, mba tsy amin'ny fahazarana no andalovana zany amin'ny fiainanay, fa amin'ny fahatsiarovana fa fandresena ho anay ny alakamisy masina, satria fandresenao zany. Diovy ny fonay, manjaka ao amin'ny fiainanay isan'andro, me fifaliana sy faharetana amin'ny fanomponanao zahay. Mety mandalo zavatsarotra tahaka anao Jesosy, mety mandalo fanenjehana, fankahalana, fialonana, fa ataovy mandresy zahay, satria manana anao. Ary ataovy miorina betsaka ty anatinay ny teninao zay fiasana hoentinay mandresy ny ady sarotra lalovanay. Jereo ny tanindrazanay Tompo, am'izao katoky ny Paska izao, fangionisa tokantrano, feno fiadanana sy fifaliana. Jereo marary, reo any amin'ny hopitaly, reo any tokantrano, jereo Tompo reo manana ady am-panahy, am'izao Paska izao ome fandresena, de ny fandresenao. Misaotra Jesosy. Amen.